Vao maraina dia efa notongavany vaditany sy ny mpitandro ny filaminany ireo mponina ao amin'ity tanàna ao Mandrosoa Ivato ity. Taratasy mirakitra ny didim-pitsarana manala azy ireo ary mandrodana ny tanànan'izy ireo no noentiny vaditany hoy ireo mponina. Tsy manaiky ary mangataka ny manam-pahefana mba hijery ity fanesorana azy ireo ity ireo fianakaviana mipetraka amin'ireo tafo 20 oravaina ireo rano fanazavana. Tobon'ny mpanambola tany nefa tamin'ny 82 vitiko. Misy acte de vente ara-dalàna, acte de notoriété ny tompony. Misy refiny ara-dalàna dia reto daholo ny sorsa tamin'izy mbola tany ngazana teto. Reto daholo ny sorsa 84 zay nanangana ny titany ity. Reo tamin'ny taloha daholo reo. Dia daholo taratasy tsy alety mihitsy any soroana ny lapelina reo. Tsy nahita ny taratasy fampilazana amin'ny fanesorana azy ireo akory ny mponina raha ny fitarainan'izy ireo. 2 jours zay le convocation hoe lazainy tonga le convocation tanako aloha tsy nandray, izay tsy nandray fa tany amin'ny fokontany no nganona petsa le taratasy. Dia le ady ny adinay mbola mandeha ny tribunaly amin'izao. Izy tsy nanatrika audience mihitsy nandray mandeha. Ny avocat ny tonga indray mandeha tao fotsiny dia izay kaka hoe efa mandresy izy efa tonga mandrava aty hoe didy tamin'ny 2011 zany sa 2010 no nentiny aty io nefa raha izay manokana tsy nahita an'izany. Ny olona mipetsaka eto efa 70 taona 530 20 ataoko hoe 10 taona angamba ny kely indrindra mipetsahana amin'ny anona teto. Olona anankiray ve no atao andresy andreto olona vahoaka be da be mpandova ninona dia aiza zany tsika amin'izao le madinika zany voaosy foana. Dia le izy koa le fitsarana mbola mandeha nefa tonga dia misy an'izao surtout ato anatin'ilay amianara-pahasalamana dia andeha ho aiza daholo zany ireo olona be da be ireo amin'izao fotoana izao andeha ho aiza. Nanamafa solombavam-bahoaka ny distrika Anambohidratrimo fa efa nisy ny fangatahana mba hijanonan'ireo mponina ao amin'ny tranony aloha hiatrehana ny fihibohana tanteraka ny faran'ny herinandro izao. Izay tsy manohatra ny didim-pitsarana ary izay tsy miteny hoe tsy ho tanterahana le didy fa mangataka kosa zay ny amin'izao fotoana izao hoe tena ao anatin'izao fotoana ny amehan izao ve rapiditsika diditra confinement oravatsika ny tranon'ireo olon'ireo hoe sorontsika ireo olon'ireo androany ho aiza ireo rapiditra amin'le zo fototra maha olombelona zany no edivako amin'ny mahasolombavam-bahoaka hoe mba tsy fotoanany kosa angamba izao fa aleo mba hiandry kely le izy ary isorana moa ny tompony andraikitra teo anivon'ny fitsarana teo anivon'ny mpitandro filaminana ny amin'ny fifanakaloza-kevitra ka nahitana n'izao maromaro firaisana izao hoe ahato aloha le izy ao anatin'ny fotoana izay mbola tsy voafaritra moa zany. Mbola milaza ny ampakatra ny raharainy amin'ny fitsarana ireo mponina raha nambaran'izy ireo.